dia indrindra koa fahasoavana be ny afaka natratra ny Pentecoste 2021 tsika tsirairay dia miara-abantsika ao anatin'izany ary miara-miterany tompontsika fa tsy misy zavatra mandeha ho azy mihitsy akory, fahasoavana tanteraka tokoa. Andaotsika hiara-hivavaka aloha dia handray teny fampaihezantsika isika rehefa avy eo. Andriamanitra tomponay andreto izahay. Ao anatin'izao tohivakany fahamarinana izao olona mihoatra ny roa izay ny eto. Dia efa manana antoka amin'ilay teninao izay tenenanao aminay hoe rehefa misy roa na telo mivory amin'ny anaranao aloha dia eo afovoany ianao. Tena toerana mifanalavitra be ny misy anay fa fantatray fa ataonao mifanakaiky noho ny aminao izahay eo anatrehanao eo ankehitriny mankasitraka anao ary ianao no manome antoka anay fa manatrika an'izao fotoananay izao tsy hoe mandany fotoana izay eto na manao fombafomba ny zavatra fotsiny fa fotoana sarobidy aminao ny fotoanany tohivakanay isaky ny alatsinainy alina toy izao dia misaotra ny amin'ny fandaminanao ny programa tsirairay dia afaka miombona eto izahay. Antian'io izay tompo te hiara hisaotra anao indrindra ny amin'izay efa nataonao, misaotra ny amin'ny valim-bavaka rehetra izay efa omenao. Ary mifona aminao mihitsy fa misy fotoana tsy tonga saina koa izay hoe efa valim-bavaka no omenao anay. Dia ho eto hatrany ny fonay tompo hibanjina anao manoloana ny tranga rehetra misy dia amin'itian'io izay mbola te hianatra aminao, hifampizara fohy ny teninao izahay, sokafin'ny vavahady-tsainay ary soraty aty anatinay ny fahamarinana ny teninao ahafahanay mifampitantana, mifampandroso tokoa amin'ny fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavaka. Amen. Amin'itian'io tenin'Andriamanitra mikasika ny Davida sy Jonatana no tiako hifampizarana amintsika fa mandinika ny fiainan'i Davida moa amin'izao fotoana izao dia variana be amin'ilay ohatra omen'Andriamanitra momba ny Davida sy Jonatana izay tiana hifampizarana eto amin'ny tohivakana satria misy ohatra tsara tarehy be izay everiko fa very tsy hita amin'ny fiainantsika kristianina nefa tia ny tompo hita amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany ao no ahitantsika taratra an'io toko 7:12 rehefa avy eo tsika mamarana kely azy ary amin'ny toko 7:20 toko 7:20 fa toko 7:12 hatramin'ny 14 aloha ny vakitsika dia miampitany amin'ny toko 7:20 izao ny favaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary rehefa nitsahatra ny teny tamin'ny Saoly izy, Davida nitsahatra ny teny io, dia raiki-pity tamin'ny Davida ny fanahin'i Jonatana ka tia azy ohatry ny tenany mihitsy izy. Ary Saoly nandray azy tamin'izany andro izany ka tsy namela azy oto tany amin'ny trano indray intsony. Ary Davida sy Jonatana nanao fanekena noho ny fitiavan'i Jonatana azy toy ny tenany. Ary nesorin'i Jonatana ny akanjo ivelany izay teny aminy ka nomeny an'i Davida mba amin'ny akanjo fiadiany sy ny sabany sy ny tsipikany ary ny fehikibony koa aza. Dia miampita ary amin'ny toko 7:20 isika 9:20. Izao indray ny ao hoe ary Jonatana zanaky Saoly miainga dia nakany amin'ny Davida tany an'ala ka nampahery ny tanany tamin'Andriamanitra. Izay ten'Andriamanitra izay no hijerentsika taratra ny amin'ny fifankatiavan'i Davida sy Jonatana manokana. Haintsika tsara moa ny tantara hoe tany Samuela voalohany toko 7:20 teo no niditra an-tsehatra nanomboka nahafantatra ny Davida i Jonatana, nahafantatra azy satria nahitana azy nandresy ny Goliata, tsy hoe le nandresy fotsiny fa mino satria isan'ny miaramila ny Saoly Jonatana tamin'io, naheno ny teny nataon'ny Davida rehetra rehefa andeha hiady tamin'ny Goliata izy. Misy an'ilay teny mantsy hoe amin'ilay 7:20 hoe ilay toko 7:20 mantsy ilay hoe rehefa nitsahatra ny teny tamin'ny Saoly, nampanatsoiny Saoly Davida tamin'io dia nanontaniany hoe fa ianao ty moa zanak'izy
dia niteny tamin'ny Saoly Davida dia tamin'iny hoe raiki-pity tamin'ny Davida ny fanahin'i Jonatana. Variana be amin'ilay teninan'ny tenin'Andriamanitra azy. Isorintsika aloha ny eritreritra hoe raiki-pity resaka amoureux ve ity, tsy resaka homosexualité na oviana ny resaka, fa tena ao anatin'ilay Jonatana lehilahy anankiray, tanora lahy anankiray sy Davida tanora anankiray koa, dia misy fitiavana, ilay tenenany azy hoe tia azy ohatran'ny tenany mihitsy Jonatana. Ny zavatra tena nanaitra amin'ny tenin'Andriamanitra io ilay anipian'ilay tenin'Andriamanitra mihitsy ary miverina indray moa io amin'ny 9:7. Miverina hoe noho ny fitiavan'i Jonatana azy toy ny tenany. Dia mampanontany tena be anahy mihitsy ny mieritreritra hoe fa maninona ary izany io tantara io tantaraina ato anaty baiboly ato. Dia raisiko tsotra hoe tena tiany Tompo hiverina amin'ilay fitiavana voalohany mihitsy tsika, ilay fitiavana ilay tahaka ny itiavako anareo no tokony hifankatiavanareo kosa hozy izy ny tenin'i Jesosy amintsika. Dia io mihitsy ilay fampiarana an'ilay tenin'Andriamanitra amin'ilay hoe tiavan'i Jehovan-Andriamanitra ao tahaka amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny herinao rehetra. Dia ny didy faharoa lehibe manaraka an'iny dia hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Manome ohatra antsika ny tenin'Andriamanitra izany eto hoe ay moa tahaka n'ity fifankatiavan'i Davida sy Jonatana ity, ay misy ohatra azontsika raisy tanana mihitsy no tokony hifankatiavantsika kristianina. Izay ny tenenan'ny Tompo hoe raha mifankatia tsika dia io no ahitan'ny olona taratra hoe tena kristianina tsika, dia ao anatin'ny fifankatiavantsika. Ho antsika ato amin'ny tohivakana manokana, mahafinaritra be ilay hevitra hoe chaîne d'honnêteté, tohivakana, mifampitohy izany hoe mifampikambana tahaka ny tena mifandray Ampio, manana viana anankiray dia miaraka, fa andao isika tena hitombo any amin'izay sehatra misy antsika tsirairay mety samy manana ny azy. Mantsy izao tsika izay aty Madagasikara, nareo any ampita ny sasany, mety na eto samy eto Antananarivo raha samy manana ny toerana misy azy foana hatrany. Fa any amin'ilay sehatra meny Tompo antsika amin'izay azontsika hifampitantanana, dia andao isika hiaraka haka tahaka ny Davida sy Jonatana hoe tena tia mihoatra noho ny tena mihitsy, tena tia ohatra ny tena, tahaka ny fitiavana ny tena ny itiavana n'ilay anankiray. Rehefa mandinika ny fototra tao anatiny hoe fa maninona ary Davida sy Jonatana, maninona Jonatana aloha ny tian'ny Davida, fa tahaka ny hoe izy ny tia azy voalohany indrindra teo. Manana fototra anankiray, manana fomba fisainana mitovy mihitsy izy mirahalareto raha mijery any amin'ny Samuela 1:7 tsika mahita ny zavatra nataony, lasa aloha jereko tsara fa sao dia tsy izany akory ilay zavatra teneniko. 7:4 ka Samuela 1:4 rehefa i Jonatana rehefa nisy Filistina terry lavidavitra terry, dia lasa izy sy ilay mpitondra ny fiadinana andeha nakeny amin'ireo Filistina ireo. Ary raha ampitahintsika ny tenin'ny Jonatana ao amin'ny 4:12 sy ny tenin'ny Davida ao amin'ny 7:12 niatrika ny Goliata, dia misy itovizana mihitsy ny tokony izy ireo amin'Andriamanitra. Tena fototra anankiray iombonana mihitsy ary tokony izay ary ny iarahantsika mijery izay hoe samy mahatoky an'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izany, tena manahirana, ohatran'ny hoe rara, tena mahalana be izay vao mahita olona hoe tena kristianina mifankatia, tsy misy resaka hoe inona ny mety profiako, inona ny tombony ho anahany aminao. Raha mijery ny fitiavan'ity Jonatana ity an'i Davida tsika, azony Jonatana an-tsaina tsara ange hoe ity Davida ity dia susceptible tena hoe ho mpanjaka.
nefa normalement raha ny tokony ho izy i Jonathan eo amin'ny toerana ho mpanjaka amin'ny mazanaky Saoly anazy ny dikany olona mpifaninana amina toerana iray izy arasaina amin'ny fomba fijery amin'izao tontolo izao. Dia nefany tsy izay le fo nentin'ny Jonathan nanatona ny Davida fa tena fo hoe inona ny tian'Andriamanitra atao manana le priorité hoe inona ny fanjakan'Andriamanitra ny any an-doha ny any an-tsaina dia afaka mitỳ ny hafa. Izay ihany ny heveriko hoe izay ihany ny ahafahana manana an'izay fo tsy mieritreritra ny nenahy ny hafa fotsiny izay. Raha vao mieritreritra ny tena dia tsy tafatỳ ny hafa tahaka ny tena izany raha vao feno antsika ny lohantsika. Fa izay tena afaka ianarantsika tsara amin'ny Jonathan ny amin'ny fifankatiavan'izy mirahalahy. Dia andao amin'izay sehatra misy antsika eny fa mety hoe sarotra be satria efa tahaka ny tsy teneniko hoe tandra-vato-koditra fa zavatra ohatran'ny efa miraikitra amin'ny sosiete amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny hoe tiako mihitsy ianao raha ohatra ka manaraka anao raha ohatra ka misy zavatra metimety amiko any aminao. Ary heveriko hoe tena isan'ny fototra be mampisy ny kolokolo, mampisy tsy fahamarinana eo amin'ny firenena anankiray, amin'ny firenenetsika ity tsy fahaizana mifankatia ity tsy fahaizana mieritreritra ny hafa tahaka ny tena ity. Raha miroso kely tsika amin'ilay texte-ny Samuela voalohany toko 7:20 teo kion-dalana teo amin'ny fiainan'i Davida moa io fa nanomboka teo tapitra ny mampiandriondry azy fa lasa nandeha tao amin'ny lapan'ny Saoly miaraka tamin'ny Saoly amin'izay izy nanomboka teto. Fa tsy azon'i Davida tsaina isika moa aty aoriana ny mamaky an'ilay tantara dia mahita hoe izao ilay ho tantara fa i Davida ny ainany io ange tsy azony an-tsaina hoe nahafaty an'i Goliaty izy dia ho problema be ny fiainany rehefa avy eo problema mandritra ny 10 hatramin'ny 12 taona any ho olana be ny fiainany tamin'io Saoly io. Fa nanomana Jonathan Andriamanitra tao anatin'ilay izy soutenir anazy, hanampy anazy. Dia mampahery koa izany, mampahery antsika koa ao anatiny hoe Andriamanitra nanomana anao ho Jonathan ho an'ny izay Davida na ianao koa le Davida ho an'izay Jonathan any. Fa andao saina tahaka an'izay mihitsy hoe rehefa mahita mpino dia tsy ny kritika anazy, tsy ny hoe inona koa izao izany teny toreny. Misy fotoana misy zavatra mandeha ho azy mihitsy any anatintsika any amin'ilay nofontsika rehefa misy mpino hafa mety mieritreritra hoe mahay mitory teny mizaha ve io, mahay mivava, tsy haiko fa misy zavatra mandeha izay tsy mampifankatia. Andao hianatra amin'ny Jonathan sy Davida tsika. Ny zavatra alohan'ny farany izay tenentsika eo amin'ny 9:7 tsika ny dikany hoe tia tahaka ny tena dia nanao fanekena ry zareo. Mahavariana fa tsy eo ihany io resaka fanekena io raha mandeha amin'ny tantara kelin'ny Davida sy Jonathan ao anatin'ireo toko 7:20 hatrary amin'ny 3:20 fa miverimberina. Ny zavatra niraisiko tao anatin'ilay izy dia ity hoe ny olona tena tia dia tsy eo amin'ny vava fotsiny. Raha mitentsika hoe raha miteny Andriamanitra hoe tia antsika dia tsy teo amin'ny vava fotsiny fa nanao fanekena tamintsika, miditra tamina contrat izy. Amin'izao fotoana izao ny resaka hoe tian'Andriamanitra na samy tian'ny olona hoe bon za kristiana dia tiako nareo dia tsotra be miteny an'izany ary be da be ny olona miteny an'izany. Mety any amin'ny MP isan-karazany any ary mety asiana le fo kely dia misy fomba hitenenana hoe dia ohatra ty. Fa ny fitiavana tsy eo ny andrefesana azy fa amin'ilay manao fanekena misy engagement an'ilay olona mihitsy hoe jerena ny Jonathan raha teo hoe nomeny an'i Davida ny akanjony, ny fiadiany, ny sabany
tsy fantatro daholo ny hevitra mety teolojika an'izany fa zavatra niraisiko anao anatin'io dia ity hoe Andriamanitra rehefa miteny anao hoe tiana tiavana namanao tahaka ny tenanao dia andrasany aho hoe inona ny zavatra tsara ety amiko dia vonona avy aho manolotra an'izany ho an'ny hafa ilay zavatra tena mety manana valeur be aminahy mihitsy, ilay manana sanda eritreretiko amin'izao fotoana izao rehefa misy zavatra hoe tsara aminahy, tsara amiko aty amiko aty tsara dia matetika tiako fikirana ary moa ve tsy izany ny olona ny mpitondra fanjakana rehefa samy mbola tsy mpitondra fanjakana aloha dia mbola manao ny propaganda rehetrarehetra fa indraindray rehefa tonga eo dia tazomina mafy mihitsy ny seza sy ny rehetra ny avantage rehetrarehetra fa andaotsika tsy fantatro na mety mbola hisy mpitondra fanjakana aoriana tsika rehetrarehetra fa andaotsika samy manao entraînement daholo hoe mianatra an'izay hoe mamotsitra ny tsara indrindra aty amiko. Zavatra farany tiako hifampizarana aminao ilay tao amin'ilay toko 720 fotoana farany Niona Davida sy Jonatana moa io 512 efa nisy fiainana be da be ny ainan'ny Davida tao anatin'ilay tao anelanelan'ilay 12 hatramin'ny 720 nampino Jonatana izy nandositra rehefa fantan'ny Jonatana tokoa hoe tena mifofo ny ainany rainy mifofo ny ain'i Davida i Saoly fa nisy fotoana nandeha amin'izay tany anatin'ny nandeha niafina sy teny anefitra rehetrarehetra teny i Davida fa tamin'ity manaitra na mihitsy ilay hoe tonga tany amin'ilay toerana nisy an'i Davida i Jonatana miaraka amin'ny risika rehetrarehetra tiana niraisiny tao anatin'izany satria ao anatina olona fugitif olona mpitsoaka izany ny fandraisan'ny fanjakana ofisialy an'i Davida fa nandeha niaingy Jonatana dia nakany amin'ny Davida tany anala ka nampahery ny tanany tamin'Andriamanitra. Izay ny zavatra tiako ianarana amin'ny Jonatana hoe mandeha ohatra zao tsika miona rehefa miona amina mpanompon'Andriamanitra miona amintsika samitsika dia te hianatra mihitsy hoe za te hianatra hampahery ny tanan'ilay olona anankiray amin'Andriamanitra. Fa maninona miteny anao an'io satria misy zavatra mpahazo ahy aloha fa tsy fantatro na mpahazo anao rehefa mifampiona dia indraindray rehefa miona eo mety 20 isan-jaton'ny fionana eo fotsiny sisy io zavatra ataon'ny Jonatana tamin'ny Davida io fa ny 20 isan-jato dia indraindray tena miresaka zava-poana izay mety tena mampareraka an'ilay anankiray mihitsy raha no miaino anazy fa andao araraotina amin'izao andro farany izao tena farany izao ny fotoana rehetra ionantsika ny fotoana ionanao amin'ny olona izay apetraky ny tompo eny an-dalana hoe ary tena manao tahaka ny Jonatana ohatr'izao mihitsy ndao anao fanainiana mety mamangy olona amin'izay fenitra azo atao izay fetra azo atao ihany koa ao anatin'ny amehana samihafa fa andao ataontsika fenitra hoe mampahery ny tanany amin'Andriamanitra. Inona moa izany tena hevitra izany hoe manao izay ahatonga an'ilay olona hitombo ny confiance ny hitombo ny tokon'ilay olona amin'Andriamanitra dia mampanontany tena mihitsy izany mihitsy hoe ny antom-pisiko ty izany hoe ny ataoko rehefa mandeha ny fiainan'ny fiarahamonina sa mifanohatra amin'izay raha indraindray ny mety hisy fa mandalo ilay olona anankiray dia vao maika kivy noho ilay teo aloha ilay olona nefa hoe mpanompon'Andriamanitra ilay olona. Izay momba ny Davida sy Jonatana izay no tiako nozaraina fohifohy lavalava tamintsika tamin'ity an'ity dia antenaiko fa voaraintsika ny samy nandray ny tandrify izay nomeny tompo tany am-potsika rehetratsika dia andao ny mbola hivavaka dia aveontsika miroso amin'ny antom-bavaka rehefa avy eo. Andriamanitra misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy zahay nomenao exemple ohatra azo tsapain-tanana tamin'ny tantaran'i Davida sy Jonatana io fa olona ohatranay mihitsy izy ireo dia nomenao ohatra hoe ay moa afaka tena hoe
mandeha amina fisakaizana, ny namana akaiky dia akaiky ohatr'izay, zay ilay mifankaty, andrasanao aminay Tompo. Mety betsaka ny zavatra mbola tsy azonay ampipratika an'izany Tompo, fa Ampio zahay amin'ilay fiainanay andavanandro, matomboka ao an-tranonay ao fiarahamonina misy anay, na maty eo ity na tsy ilay olona, mety mpifaninana samihafa, mety possible maka ny toeranay na tsy hainay izay mety tahotra ny anatinay ihany, fa Ampio zay andeha mihoatra an'izany dia hity ny hafa tahaka ny fitiavanay ny tenanay, tahaka ny fitiavanao anay mihitsy Jesao, izay no tiana hoe ohatra lehibe ho arahana. Dia Ampio zahay hifampahery amin'ny fotoana rehetra Tompo, tsy amin'ilay fotoana manokana hoe alahady na zavatra ohatr'izany ihany, fa amin'ilay fotoana andavanandro mihitsy tena ho hita tahatra hoe misy dikany mahatohy vaka ny fahamarinana anay, mifampitatana, mifampandroso, misaotra indrindra fa hianatra ity ny hafa, misengage mihitsy, fa tsy mity ety ivelambelany fotsiny zahay ianaranay eo aminao izany. Mahatoky anao izay Tompo, tonoina ny ianaranao mivavaka. Amen.